indro nipoka ny basy tao amin'ny fokotany ny tanambao Ambalavato ny lakamisy fahafito ny volana mars tokony ho tamin'ny flora sasany alina. Raha ny loharano-baovao voaray dia sinoa vidy vato no nisy nanafika. Tsy fantatra ireo mponina eo amin'ny manodidina na ilay sinoa no nanapoaka basy ho fampitandremana na ireo mpanafika no nanapoaka izany basy izany. Nisy bobasy tokony tamin'ny folo sasany entre amin'ny folo amin'ny folo sasany. Iny tsy fantatro hoe le mpanafika ve sa arzalaha sinoa. Zay zany miseho dia toraka fahatelo zany nisy nitoraka tranonay dia tsy fantatro hoe inona dikan'le toraka tranonay. Le teo amin'ny tamin'ny folo sasany teo zany nisy vao tonga avy amin'ny hôpitaly zay moa le mivezivezy amin'ny hôpitaly satria misy olona marary any dia naheno zavatra nidoboka fotsiny zay satria mbola tsy nidiny trano. Fa tsy fantatra anay hoe inona le izy fa maraina io vao nisy naheno hoe taony nisy nanafika hoe tao amin'ny sinoa zany le izy dia fantatra anay hoe izay zany le nidoboka be tamin'ny any. Fanarao tsy mivoaka ny trano tamin'io? Tsy mivoaka izay fa nanidy trano ary zay satria somary nijerijery zany raha miseko hoe inona zavatra midoboka aty ambony tafo sao dia any ambony tafo. Efa lasa fahazaran'ny mponina eto amin'ity fokotany ny tanambao Ambalavato ity ny maheno tora-bato matetika indrindra fa rehefa mifanafika ny andina tanora. Matetika misy an'izany foana mandalo eto satria amin'le hoe mavoky sy tsara rano ohatra zany le mifanafinafika io dia efa zatra an'izany foana zany zay satria mandalo eo foana ny tora-bato sy ny anina dia hoe sao dia hoe zany indray no manomsy ty no mandalo. Nanambara ny lehibe ny fokotany fa tsy mbola nahazo fitarenana mikasika izany tora-bato izany. Na izany aza nefa dia efa mandray ny andraikitra ny mpitandro ny filaminana. Zosy andraikitry ny vehivavy eo amin'ny fampandrosoana. Io no loha hevitra noentina nanamariana ny andro ny valo martsa 2024 fankalazana maneran-tany ny andro ny vehivavy. Mananjo ary manana andraikitra ny vehivavy eo amin'ny fampandrosoana ka niompana tamin'izay tokoa ny lahateny ny ramatofo loha amboninahitra ny vehivavy rehetra eto Madagasikara mialy rajoelona izay tonga nanome voninahitra ity fankalazana nasionaly ny ity fotoana ho fankalazana ny andro ny valo martsa izay natao teto Mahajanga ity. Io ampapandrosoana Madagasikara azo ny fiarahamonina tsy haiko ainy tsy azo idivirana manana fahaizana manokana sy maro karazana vehivavy izay te-hampandroso marina ity firenena ity. Tsy hainy fitsiritra an-dalambe na ravaka fametraka amin'izao vehivavy fa fampandray anjara feno ao amin'izay tontolo misy azy. Koa ny fanaovana fitsiritsirona azy, ny tsy fanajana ny zony sy ny fanambaniana azy tsotra izao dia hiteraka fahatiantoka ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena. Eny, mpiantsehatra mahavitra eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena ny vehivavy ary manana zosy sy andraikitra maha-olombelona azy izay tsy misy mahasamihafa azy amin'ny vehivavy. Ny antefa tamin'ny fiarahamonina rehetra indrindra ny vehivavy malagasy izay afatra izay eteto dia nasongadiny ramatoa ministry ny mponina ihany koa ny antony ankalazaina ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy.
fikambanam-behivavy maro avy amin'ny faritra 120 manerina ny Madagasikara no tonga nanotrona ny faritra Boeny amin'ity fankalazana nasionaly ny valomartsa ity ary samy nampiseho ny mampiavaka azy izy ireo isaky ny faritra ny aviany avy. Hetsika maro isan-karazany moa no ho tanterana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga mandritry ny 4 andro ivy ny fankalazana. No amafisin'ny ramatoa minisitry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy Lucien Irmana Armamy tamin'ny lahatenina taony nandritry ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tsangam-bato ho fanamariana ny fandraisan'ny Mahajanga ny fankalazana nasionaly ny andro ny vehivavy izay natao tetsy amin'ny bord de la mer ny tolakandro ny alakamisy 7 martsa 2024 fa tokony hiainga avy amin'ny vehivavy ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fandraisana andraikitra satria ho izy ny vehivavy no tena maro anisa amin'ny mponina eto Madagasikara. Tiako ny manentana antsika vehivavy rahavaviko jiaby atrany ny ijoroantsika satria fantaritsika tsara fa ny 80 isanjaton'ny vahoaka ny mponina eto Madagasikara dia tsika vehivavy no anatin'izay 80 isanjato zay. Izany hoe maro anisa itsika raha mita amreto anadaitsika ireto. Ny dikan'izany ny fototry ny fampandrosoana dia tokony miankina ary miainga avy ety amintsika. Ny fandraisantsika andraikitra sy anjara. Izay no nahatonga hoe nasiana ny fandaharam-potoana maraina mikasika ny vehivavy maefa sy ny vehivavy mahavita azy. Satria antsika vehivavy gasy dia vehivavy mahavita azy sy vehivavy maefa tompo klasy tompo vavy. Tsy diso anjara tamin'izay ihany koa ireo vehivavy voafonja ao amin'ny fonjany marofoto fa dia notsaroana manokana izy ireo ary nomeny ny ramatoa minisitry ny mponina teny fankahirezana indrindra amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izao. Amin'ny fiainana rahavavy dia tsisy zavatra impossible. Tsisy zavatra tsy azo ovaina zany. Raha miteny rahavaviko teo manoloana ny hoe mandra-pahafaty amin'ny fiainana raha mbola misy fofinaina dia mbola dikan'izay mbola misy ny fanantenana ka aza mitolefoka aza kivy fa tsy maintsy misy foana ny fanantenana raha mbola manana fofinaina. Tiako atongavana amin'izay dia misy azo atao ny manao fangatahana araky ny fanazavana ara-teknika nataony directeur de cabinet teo ny fangatahana liberté conditionnelle. Ary zay mahatonga anao hoe raha misy ny finoatsika ny Jesosy Kristy araky ny hira nataonareo teo dikan'izany misy ny fanantenana. Marina sa tsy marina? Raha misy ny fanantenana dia tsisy ny impossible. Tsisy zany hoe mandra-pahafaty zany fa azo atao ny mangataka ohatra ny ataon'ny olona rehetra mangataka. Ary ny fanjakana dia tsy sanatry ny vava ladiny lela natao hamoretana fa ray aman-dreny natao angatahana. Ka eto zany ampamaranana dia miarahaba sahady atsika ho tratra ny fetiny vehivavy valomarsa jiaby. Tsy nitondra tanam-polo ny delegasion avy amin'ny fanjakana namangy ireto vehivavy miisa 270 ao anatin'ny fonjany marofoto reto fa amin'izao andro maneran-tany ho an'ny vehivavy izao dia nitondra fitaovana an-dakozia vary amin'ny gony lay ary savony fidiovana ho azy ireo ary dia tamin'ny alalan'ny fisaorana sy hira feno faniriana fiainam-baovao no nasetrin'izy ireo an'ireto delegasion izay notariny ramatoa minisitry ny mponina sy ny tale-kabinetra ny fitsarana.